manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo-saina sy atolotra ny pasteur Randriamalala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tsemarivony. Manasantsika rehetra tompoka. Ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ahy, izany ny tenin'ny Paoly rehefa natsapa fahasoavan'Andriamanitra maro samihafa teo amin'ny fiainany, ary izany ihany koa ny teninay ho anao manokana aoka ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fahafenoana, fahasoavan'Andriamanitra mihoatra lavitra ho tonga aminao izay manaraka hatrany ity fandarana ity manangana fiainana sekoly baiboly. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tovinarivo Tsemarivony. Dia mankasitraka antsika rehetra tompoko izay manaraka ity fandarana ity na amin'izao faraparan'ny taona 20 sy roarivo izao anao manaraka fandarana na efa ty amin'ny taona vaovao 20 sy roarivo, dia marina tokoa izay teninao izay pasteur fa dia ny sekoly baiboly manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy no rahantsika. Tsy adonoana hatrany miarabantsika vaoaka malagasy rehetra manirana ny nosy sy ny aty amin'ny nosy rahavavy manodidina rehetra, aty Jody, ny moa le Jody aty amin'ny faritra Afrika rehetra, ary indrindra aty atsika aty aparany tany aty tahaka ny hoe eto Koet, eto Frantsa, eto Montpellier, ho anareo eto Paris sy eto Canada, izay maro tokoa nareo no manaraka an'ity fandarana ity ary dia ireo tanora malagasy miasa eto Dubai, somary mafampana ihany eto Dubai eto kanefa dia nohon'ny atao hoe fitadiavana moa mazaka maniraka efa zatra raha teo ihany koa tsika eto Dubai eto amin'ny toetrandro, dia ho tahin'Andriamanitra indrindra ary rehefa miverina tia tanindrazana mba mitondra voan-dalana, izay zany no afatra zany pasteur ho atsika rehetra ho aty ampitan-dranomasina rehetra aty izany dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho atsika tompoka. Eny pasteur ivavaka tsika mety misy olona angamba pasteur amin'izao fotoana izao mety vehivavy mety na lehilahy mety marary amin'ny valanao eo, mety marary amin'ny lohalika eo. Izao no tiana ho fantatra ao ny akamaroan'ny aretina dia asana devoly mahatonga anao arary eo, devoly mahatonga anao zana-tsipika mirehitra lefa ny devoly mahatonga anao tsy dia salama eo amin'izao fotoana izao ka hivavaka ao anao zay ary manana finoana fa ao anatin'izao vavaka izao na ao anatin'izao fandarana izao dia izy tanan'Andriamanitra hikasika anao manokana ary dia tsapa fanasitranana ianao, tsy amin'ny herinandro, tsy amin'ny tapabolana, tsy amin'ny faraparan'ny taona 2020 fa amin'izao minitra sekondy izao. Anio raha en'ny feony anareo izy ny tenin'Andriamanitra aza manamafy ny fonareo hivavaka tsika raha eo vavaka manokana amin'izao fotoana izao ho anito rahalahy eto na ito anabavito mahatonga azy arary amin'ny valahany eo, mahatonga azy marary amin'ny lohalika eo, misy fahavesarana ny amin'ny atoka, misy fanaintainana ny amin'ny lamosina any, misy zavatra mandehandena anatin'ny tranontsahazany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Za dia mandidy zany aretiny zany miala ianao satana no ambadika eo aretiny io, fanahy maloto no ambadika eo aretiny io, noho izany tsy maintsy tsy miala zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrana ianao ary aza miverina aminao tsony eo aretiny io, ary io devoly asana devoly niala taminao io dia tsy miverina aminao tsony ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana ianao, afaka ianao. Raha eo dia misotranao zay noho ny amin'ny valim-bavaka ny amin'ny fahasoavanao tsy mitrahatra fa mandrotsaka zany fahasoavanao zany isan'andro ianao hatramin'izao. Raha ianatra ny tenin'Andriamanitra Samuel faharoa toko fahatelo dia mila ny fitarihan'ny fanahy masina, mila ny tombotsaina avy amin'ny fanahy masina,
fanahy masina misy no angatanay ampianatra anay misaotra betsaka tompo satria ny so fampianarana zao dia mitondra fitahim-panahy lehibe ho an'ny tsiraray afy amin'ny anarany Jesosy. Amen. Vaky teny ary ny tenako lavalava kely izy ty paster vakitsika amin'ny anarany Jesosy. Ny nandrosoany fanjakany Davida sy ny nienany anisy boseta kosa ary ny nivadiany Abnera hanaraka ny Davida sy namonoany Joaba azy. Ary naharitrela ny adiny tamingany Saoly sy ny tamingany Davida, nefa Davida ny anahery fa ny tamingany Saoly kosa ny ahosa. Ary Davida niteraka zazalahy tao Hebrona koa Aminona tamin'ny Ainoama Jezreelita ny lamatoana, Kiliaba tamin'ny Abigail ilay novonadiny Nabala Karmelita ny Laeva. Ary ny fahatelo dia Absalom zanaky Maka zanaka vavin'ny Talmay mpanjakany Gesora. Ary ny fahaefatra dia Adonia zanaky Agita. Ary ny fahatimy dia Sifatia zanaky Abitala. Ary ny fahaenina dia Jitream tamin'ny Egla vadiny Davida. Reny nateraky Davida tao Hebrona. Ary raha mbola niady tamingany Davida sy ny tamingany Saoly, Abnera dia nampiseho hery ny andany tamin'ny Saoly. Ary Saoly nanana vady tsindrano, Rizy mpanao anarany zanaka vaviny Aia. Kanefa izy Boseta ny teny tamin'ny Abnera hoe nahoana no nalainao ny vady tsindrano ny kiaky. Dia tezitra mafy Abnera no niteny izy Boseta ka ho izy, lohany alika no miandany amin'ny Joda va aho? Zato iza manisy soany tamingany Saoly rainao sy ny rahalahiny sy ny sakay an'izao ka tsy manolotra anao eo tanany Davida. Nefa ao zao elonao noho ny amin'ny vehivavy iny. Ataon'Andriamanitra amin'ny Abnera ane zany, eny miotra anao zany aza raha tsy ataoko aminy araky ny anianany Jehova tamin'ny Davida, ka ampiala ny fanjakana amin'ny tamingany Saoly aho ary ampitiotra ny seza fiandrenan'i Davida amin'ny Israely sy amin'ny Joda hatrany Dana hatrany Beerseba. Dia tsy nahavalan'ny Abnera intsony izy ireo no nitaony azy. Ary Abnera dia naniraka olona tany amin'ny Davida niaraka tamin'izay anao hoe aniza ny tany, ary koa hoe manao fanakena amiko ary indro ny tanako mombanao hampanaiky ny Israely rehetra anao. Dia hoy izy tsara zany, izao anao fanakena aminao, kanefa zavatra iray aloha ihany no ilaiko aminao, tsy ahazo mionamboka ianao raha tsy entinao aty amiko Mikala zanaka vaviny Saoly. Ary Davida naniraka olona akany amin'isy Boseta zanaka lany Saoly anao hoe mioa Mikala vadiko izay efa nifanekena vadiko tamin'ny mariky ny fahafatesan'ny Filistina zato lahy. Ary isy Boseta naniraka nakany Mikala tany amin'ny Paltiela vadiny zanaka Laizy. Ary io vadiny io nanaraka azy ka nitomany teny aoriny hatrany Beorima. Fa hoe Abnera taminy mandeana miverina, dia niverina izy. Ary Abnera efa niteny tamin'ny lohan'ny Israely hoe efa ela izay no nitadavanareo any Davida ho mpanjakanareo ko antaterao zany ankehitriny, fa Jehova efa nilaza tamin'ny Davida hoe amin'ny tanan'i Davida mpanompoko no amonjeko ny Israely oloko afaka amin'ny tanan'ny Filistina sy amin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Ary Abnera efa niteny tamin'ny Benjamita koa, ary lasa izy hilazan'i Davida ao Hebrona koa zay rehetra tiany Israely sy ny taranaky Benjamina rehetra hatao. Dia tonga tany amin'ny Davida tao Hebrona Abnera sy olona 20 nanaraka azy. Ary nanao fanasana ho an'ny Abnera sy ny olona nanaraka azy Davida, ary Abnera tamin'ny Davida, iainga aho dia andeha hamoron'ny Israely rehetra ety aminao mpanjaka tompoko, mba hanaova fanekena aminao ary anjakanao amin'izay rehetra irin'ny fonao. Dia Davida nampadian'ny Abnera mba dia lasa soamatsara izy. Ary indreo tonga ny mpanaraka ny Davida sy Joaba avy nitoa ka nitondra babo be. Ary efa tsy teo amin'ny Davida tao Hebrona intsony Abnera, fa efa nalefana izy ka dia lasa soamatsara. No ny tonga tany Joaba sy ny miaramila rehetra izay nanaraka azy dia nisy nanambara tamin'ny Joaba hoe tonga tao amin'ny mpanjaka Abnera zanaky Nera, nefa nalefana izy ka dia lasa soamatsara. Ary Joaba nakao amin'ny mpanjaka ka nanao taminy hoe ino zany ataonao zany, nahoana nefa tonga teto aminao Abnera ka nalefanao fotsiny ka dia afaka soamatsara izy. Fantatrao nefa ny amin'ny Abnera zanaky Nera fa hamitaka anao na tongavany, halalany ny voanao sy idiranao ary alalany zay rehetra ataonao. Dia nivoaka Joaba avy tao amin'ny Davida ka naniraka olona hanaraka ny Abnera, ary nitondra azy niverina ho any amin'ny lavaka famarian-drano atao hoe Sira ireo, nefa tsy fantatry Davida izany. Ary noho ny niverina tao Hebrona Abnera dia
nentiny joaba ny tanila atao anaty vavahady hiresaka amin'ny mangingina kanjo nasiny tamin'ny kebony ka matiny hotodiny rany asa ela ralany ary rehefa afaka zany dia nare davida ka hoy izy tsy manan-keloka mandrak'izay eo anatrihan'i Jehova izaho sy ny fanjakako ny amin'ny rany Abnera zanaky Nera hitsingerina amin'ny lohan'ny Joaba sy ny taranadrainy rehetra ne nitodiny zany ary tsy ho tapaka amin'ny taranaky Joaba ne ny marary mitsika na ny boka na ny mamahana amin'ny tena na ny lavitsabatra na ny tsy manakoanina toy izany naminoan'ny Joaba sy Abisay rahalany any Abnera noho ny naminony an'Asaela rahalany tao Gibeona tamin'ny ady ary Davida tamin'ny Joaba sy ny olon-drehetra zay teo aminy diary ny fitafinareo ary misikina lamba fisaonana koka isaona eo anatrehany Abnera eo alohan'ny Abnera ianareo ary Davida mpanjaka nanaraka ny trano vorona dia nandevina ny Abnera tao Hebrona izy ary ny mpanjaka nanandratra ny feo ka nitomany teo fasan'ny Abnera ary ny vahoaka rehetra dia mba nitomany koa ary ny mpanjaka nanao hira fisaonana ny Abnera hoe tahaka ny nafatesan'ny adala va ny tokony nafatesan'ny Abnera ny tananao tsy nifatotra ny tongotrao tsy nigatra fa tahaka ny fikarapoko zay asiana amin'ny olon-dratsy ny karapoanao ary ny vahoaka rehetra dia mbola nitomany azy indray ary izy rehetra dia avy hampinakanina ny Davida raha mbola atoandro nefa Davida ny anenana hoe ataon'Andriamanitra amiko ane zany etra eny mihoatra noho izany azy raha mba hiteny sianana inona akory aho mandra-piletiko ny masoandro ary azo ny vahoaka rehetra ny hevitra zany ka nasitrany dia tahaka ny nakasitrany izay rehetra nataon'ny mpanjaka ka dia fantatry ny vahoaka rehetra sy ny Israely rehetra tamin'izany androzany fa tsy avy amin'ny mpanjaka ny nafaty any Abnera zanaky Nera ary ny mpanjaka tamin'ny mpanompony tsy fantatrareo va fa komandy lehibe sady lehilahy malaza ny maty androany tamin'ny Israely ary tsy mbola manan-kery loatra aho zao na dia mpanjaka efa voaositra azy ary ireo zanaky Zeroiary reo dia mahery sata loatra amiko Jehova ne amaly zay manao zao ratsy zao araky ny ratsy nataony paster sora paster Alvarez raha ohatra hoe fitintsika kely angamany ny teo amin'ny lesona faharoa paster dia ny nahatonga ny Davida mpanjaka hanjaka tao Hebrona zany hoe somary nandady moramora lay fanjakany Davida rehefa nandray an'ilay ositra faharoa izy io moa zany araka le tenin'Andriamanitra manao hoe arakaraka ny andehananao no hitombonao efa voaositra izy tamin'ny voalohany tamin'ny Samuel voalohany toko 2:20 fa tsy mbola nanjaka izy mbola mpanampy any Saoly tao an-trano azy izy dia avy eo lasa tany Filistina indray dia rehefa maty Saoly dia niverina soma tsara indray izy ary rehefa nanontany ny hevitr'Andriamanitra izy araka ny lesitsika farany dia ozy Andriamanitra mantsy anazy manao hoe miakary ianao ao Hebrona dia ao anao nanjaka tao Davida nandritra ny fito taona sy ny enim-bolana ny zavatra nahavariana fotsiny ny pasteur zany amin'ity Davida mpanjaka ity dia lay toe-pony le tsy de tia mamaly faty mihitsy manana toe-po madio tsy de tia mamaly faty kanefa tsy mitsitsitsy ny fahavalony ihany koa jereo tsara nefa samby zanak'Israely izy Saoly mpanjaka dia raha ny marina efa imbetsaka Saoly no azony Davida na hoe nisy occasion ahafahany Davida mamono azy fa lay fahadiovam-po sy lay famelan-keloka foana no tonga tao amin'ny Davida mpanjaka ary dia tsy namono any Saoly izy rehefa maty ary Saoly mbola nitomany sy nysaona indray izy ary dia nakasitraka n'ireo olona tao tsy haiko Jabes Gilead moa saina le toerana nandevenana azy dia nakasitraka n'izany olona zany ary nanao hira mihitsy izy mba ho an'ny Saoly ary mbola niteneniny hoe lehilahy mahery Saoly tietondray raha jerena amin'ny fomba tsotra sy mahitsy dia nisy an'ireto lehilahy anankiroa atao hoe Joaba sy Abisay zanaky Zeroia ny rahalahiny izy io dia nyvonoany ity Abnera ity le hoe Asaela tonga tao amin'ny Davida nefa i Abnera mba hamitra-pihavanana
ary tena ny teny mihitsy Abnera manao hoe ho averina aminao ny fanjakana zany o andresy lahatra ny olona hanalan'ny fanjakana eo ampelantanan'ny taranaki Saoly de tonga tao amin'ny Davida tokoa i Abnera ary marina ny tenin'ny Joabany sy Abisay rahalany hoe nahoana no tonga teto aminao i Abnera nefa tsy noazononao na hoe maninona tsy novonona nefa fahavalontsika fa ny marina de izao i Davida ny famelan-keliko any azy ny tonga taloha tady tsara pastera fa ny famelan-keliko de lehibe mihoatra lavitra noho ny valifaty lehibe mihoatra lavitra noho ny valifaty amin'ny fotoana ianao zany mahay mamela heliko na hoe tia malifaty de aleo madio am-po zany eo anatren'Andriamanitra ary zay natonga an'Andriamanitra tena nitahany Davida sy ny taranany zany hoe tao amin'ny resaka toe-po no nampamirapiratra n'ity Davida ty ka nahatonga azy nandeha lavitra be mihitsy jereo tsara fa rehefa maty ny vonon'ny Joaba tamin'ny fitaka i Abnera dia raha azoko tsara le vaky teninao teo de zao sady nitomany Davida tsy nanendry hianina izy no mbola nisaona izy ary miteny tamin'ny vahoaka manao hoe komandy lehibe eto amin'ny Israely no maty komandy lehibe eto amin'ny Israely tiany Davida ho porofona teo anatren'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny vahoaka rehetra fa tsy nanatsiny tokoa izy tamin'ny rany Abnera zay nalatsaka ny taranaky Zeroiaozy ny soratra masina ina moa zara tiana pitainao anatin'izy ary lesinao gavanao anatin'izy pasteur Alvarez hoe tsika zao am'izao faraparantaona na voalohandohan'ny taona zao dia be deaibe misy karazan'olona be deaibe nanao voaty tany amin'ny voalohan'ny taona 2019 tany hoany za dia tena adio am-po am'izay za de tsy sotro toko atsony za de tsy foka sigara atsony za de tena nompo an'Andriamanitra am'izay ny voady sy ny anina teo anatrehan'Andriamanitra avy eo nefany tsy tanteraka akory le izy misy dada na ineny sanatria mety hoe nanitsakitsaka ny vady aman-janana de rehefa moniarany sakafo iny de namono akoho rehefa voalohan'ny taona ny tomba voatra any moa zany de mba misy akoho vitsivitsy mbo ripaka zany eo an-trano de mba misy ataoko hoe misy hena saosy etsy amilany de ato ny ron'akoho de atsy ny akoho saosy dia ny daola sary voatabia sy rehetrarehetra mandeha eny miaraka amin'le sakay voatoto tsara iny de mety mivory eo zany ny mpianakavy de mba samy manana ny zavatra olazainy de mba miteny le dadany manao hoe za de tena najanareo za de tena tsy anitsakitsaka anareo tsony mamelany heliko mamelany fahotako de mifamely eo inona zavatra mitranga avy eo manao ihany mamerina ihany rehefa faraparany taona na voalohandohan'ny taona ihany koa dia be deaibe ny fianakaviana no mifanatona de hoe tena hiavana am'izay tsika tena zao tsika andao hifamela heliko raha ny anatin'ny fiangonana moa dia andao hifanasa tongotra verina nefa mandeha ny février mars avrily de nyteo ihany ny teo pasteur ary zany ry avana ny mahatonga ny hoe fiainana kristianina sy fiainana mpanompon'Andriamanitra be deaibe tsy de afaka loatra tapitra ihany ny 5 sy 700 andro tsisy neninina mitranga tsisy neninina miseho satria lay toe-po lay fahadiovam-po tsy misy rehefa tena nangataka famelan-keliko ianao na namela heloka olona de tena tokony namela heliko ianao na voavela heliko de tsy miverina amin'le zavatra teo alohatsony jereo tsara fa zany nampahomby an'i Davida eto moa misy an'le hoe ny nahatonga ny fanjakan'i Davida nandroso sy nahatonga ny hoe ny enany ny fanjakan'ny Isiboseta zanaky Saoly tsy mitovy mihitsy ny resaka toe-polo izy pasteur ny tamingany Saoly de nanahaka ny rainy ihany zany hoe vao mainka ny reare de nanao tsinotsinona mpiaramiasa taminy ary le mpiaramiasa taminy akaiky i Abnera mihitsy natao ny tsinotsinona fa i Davida kosa tsy nandray any Abnera ho fahavalo fa nahay namela heliko azy nahay namela heliko hoe mpiaramiasa be tony teny ilaina mihitsy tony tena marina fa hoe raha ny tena tokony izy de fahavalo fa mpiaramiasa io tena raha ireny zavatra nataony tamin'ny Saoly reny mba atony aty mandroso tsara tena mandroso ny fanjakana de namela heliko izy ary zay toe-polo namela heliko zay natonga an'Andriamanitra nampahompy sy nampatanjaka ny fanjakana tsy de ny fiarahany loatra tamin'ny Joaba sy i Abnera na ohatraohatra zany nampatanjaka ny fanjakany fa reny eny tsy afaka manonga anazy nanao hoe nanana tanjaka be ara-materiel azy le komandandreo fa le toe-pony Davida mihitsy no nakasitan'Andriamanitra ary de tsy nisy
tsy nisy naozongozona azy teo amin'ny fitondrana, tsisy naozongozona azy teo amin'ny toerana zay nametran'andriamanitra azy, vokatra zay atao hoe toepony a mahafinaritra zay pasteur Alvarez. Mazava de mazava zay fanazavanao zay pasteur resaka toepony Davida. Mahavariny tokoa raha resaka zay toepony Davida zay pasteur. Zay tsara ngina andininy voalohany jerevantsika zara hoe so vakiny hoe ary naharitra ela ny adiny tamingany Saoly sy ny tamingany Davida. Nefa Davida niana hery fa tamingany Saoly ny kosa ny ahosa. Rehefa ny baiboly moa nilaza an'izay hoe Davida niana hery zay, de zay tokoa ny marina pasteur. Hoe tena niana hery marina Davida. Nefa jereo nge le toepony Davida pasteur atao amin'ny fanetretenany tsy nirere izy hoe tena zaraka efa mahery efa zay efa mpanjaka zao mpinanao tahora fa jereo nge le toepony pasteur andininy fa 7 de ozy izy hoe hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony Davida zany io tsy fantatrareo fa komandy sady lehilahy malaza no maty androany tamin'ny Israely 5:30 ary tsy mbola manan-kery loatra zao na de mpanjaka efa voahositra azy. Ya tsy ny baiboly milaza fa hoe tena mahery tokoa Davida mahery fet izy milaza hoe za io tsy manan-kery ne tsy avy amin'ny kery ty natanjaka fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy zao ana. Ny toepony Davida sy ny toepony Joaba sy ry zanaky Zeroia reto pasteur Joaba sy Abisay de tena tsy mitovy mihitsy araka zay volazanao teo. Ary tsy mitovy ihany koa ny toepony Isiboseta moa zany dia karazan'ireny olona le tsy mamantany ny hevitr'Andriamanitra ireny fa rehefa nahazo toerana de mieritreritra hoe hipetraka eo amin'ny toerana mandrakizay fa tsy nalalany tehitra tamin'Andriamanitra. Ny fitahin'Andriamanitra dia azon'Andriamanitra apetraka amin'ny olona anankiray mandrakizay fa misy fotoana ny fitahin'Andriamanitra io pasteur miala ihany izy io ndray rehefa ao amin'ny olona anankiray taka zao Isiboseta zao de zao nomen'Andriamanitra fahasoavana be satria fisian'ny Abnera no napiorina ny fanjakan'ny Isiboseta ary Davida ary Isiboseta zany afaka nilahatra tamin'ny fanjakan'ny Davida noho ny fisian'ny Abnera kanefa na de teo azy Abnera noho tsy firaisan'ity Isiboseta ty tamin'Andriamanitra noho tsy fananana toepo satria ianao zany rehefa mifankazatra amin'Andriamanitra mifankazatra amin'ny sotoa ianao de adana tsy nanana fiainam-bavaka tsy nanana fanoratena matotra ty Isiboseta ty hanky na de teo amin'ny toerana azy de tsy nalalany tokony atao pasteur tsy nalalany tokony atao zay masaripady toerana misy atsika tsara raiva am'izao fotoana zao voalohany aloha toerana misy atsika am'izao fotoana zao pasteur de toeram-pahasoavana na le atao hoe kristianina pasteur de mpanaradian'i Kristy le atao hoe mpanaradian'i Kristy de re olona novidin'i Kristy tamin'ny rany efa niala tao amin'ny fanjakany maizy na amin'ny fanjakany mazava ary nisorona tany amin'ny boky mifahafatesana ny anaranao fa nisoratany amin'ny boky ny fiainana am'izao fotoana zao na de zay anarana makristianina zay arany hoe tena tazoninao mafy nanolo tena ho an'i Jesosy ianao de tadio fa mety tsy hitanao aranofo angamba ny fahasoavana sy fitaim-pana raisinao fa ianao zany efa anisan'ny mpony lanitra ianao ka amin'ny fotoana ianao tsy manana firaisana fiainam-bavaka ao tsara fiainam-bavaka isan'andro zorona lera ohatra ndray zay olo fiainam-bavaka zay pasteur misy ato amin'ny tranato zao de isakariva voma mivavaka ahoana moa no tsara ihany mivavaka isakariva fa zao tamin'ny maraina ary ianao tsy nametraka ny fiainanao tamin'Andriamanitra de ny ariva zany de isotra azy ianao tsy ampy izy raha vo isakariva fotsiny fa maraina ianao nametraka ny fiainanao amin'Andriamanitra ny ariva ianao misotra an'Andriamanitra tompo misotra ndray ty andro vaovao ty ny ariva ianao misotra tompo satria ny tantaninao isan'andro manana fiainam-bavaka milamina tsara na ny fifandraisana amin'ny tompo mifankatoavana tenin'Andriamanitra de am'izay fotoana zay rehefa tafaray amin'ny tompo ianao de mahazo tolotsaina mahazo fahendrena mahazo fahazavaintsaina avy amin'ny fanahy masina de tsy hanaonao foana tahaka an'ity Isiboseta ty ka na de te ho aminy aza le lehilahy anankiray zay azo lazaina hoe mpampiorina le fanjakana zany ty Abnera ty pasteur de nanana azo lazaina hoe poids spirituel poids manokana mihitsy satria manana lanja manokana mihitsy satria ny olona zay tohanany zany de tena miorina ny fanjakana de no lay tsy firaisana amin'ny fanahy masina zay de nisy toe-po hafahafa atao amin'ny Isiboseta de lasany amin'ny Davida io koa moa zany le mikoty ihany koa le ositra Isiboseta ne pasteur tsy voaositra mpanjaka azy fa Davida voaositra samy mpanjaka rehefa ndray voaositra ndray tsy voaositra de le ositra atao amin'ny Davida zany ny sitona le fahasoavana tena ampelantanan'le olona tsy voaositra tena ilaina ny ositr'Andriamanitra pasteur de Abnera zany voasitona ho azy nakany amin'ny Davida ary programan'Andriamanitra tamin'ny Abnera sy Davida mety nisy programa tsara be fa niditra ihany koa moa zany Joaba pasteur Joaba ihany koa de anisan'ireo olona le manaonao foany
manao foana satria tovitovy amin'nisy boseta ihany na de nanana toerana commande ny tafiky n'Israely aza de tsy manalalana ny taniny fanay masina ary tsy nampaninina azy akory natatsakaran'olona ny valina zay nefa paster de zao ozona ny valina zay lasa vao ozona izy ny tarany ary mafimafy le ozona nazo anazy a zao volazan'ny tenin'Andriamanitra 7:20 hitsingeriny amin'ny lohan'ny Joaba sy ny taranadraindrehetra ny todiny zany ary tsy tapaka amin'ny taranaka Joaba ny mararintsika na ny boka na ny mamana amin'ny tena na ny lavitsabatra na ny tsy manan-koanina loza tsary tsy any Joaba ihany ny aran'ny loza fatrany amin'ny taranany io paster le ozona avy any amin'ny razabe le taranaka teorina zany am'izay fotoana zay misy manontany tena fa manina ary tratran'izao problème zao ataony délivrance ataony fifadikana fa nisy ozona navoaka tany aloha tany tamin'ny tenina mpanompon'Andriamanitra ary tsy tapahany zay ozona zay de mbola mitohitoetrany ny fomba hafahana manana toe-po tsara sy tena toe-panaraka an'Andriamanitra paster de ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany paster. Tena marina zay pasteur Alvarez zay le resaka toe-pony Davida fa mba hiresaka kely indray ny zavatra tsara tao amin'ny Joaba isika ozy izy eo amin'ny 2:20 manao hoe ary indreo tonga ny mpanaraka ny Davida sy Joaba avy nito ka nitondra babobe na ary efa tsy teo amin'ny Davida tao Hebrona ntsony Abnera fa efa nalefany ka dia lasa somatsara no tonga Joaba sy ny miaramila rehetra zay nanaraka azy de nisy nanambara tamin'ny Joaba hoe tonga teo amin'ny mpanjaka i Abnera zanaky Nera nefa nalefany izy ka dia lasa somatsara ary Joaba nankao amin'ny mpanjaka ka nanao taminy hoe ino zany nataonao zany nahoana no efa tonga teto aminao i Abnera kanefa Abnera ka nalefanao fotsiny ka dia afaka somatsara izy fantatrao anefa ny amin'ny Abnera zanaky Nera fa mitaka anao no nahatongavany alalany ny voanao sy ny idiranao ary alalany izy rehetra ataonao tero tsara paster i Joaba tena natoko tamin'ny andraikitra zay nametrahana azy Joaba fotsiny zany aloha izy raha jerena tsy de hoe ara-panahy loatra fa tena nahatoky tamin'ny andraikitra zay nampanaovina azy satria izy zany no azo leverina hoe ministre ny défense tamin'izany fotoana zany ary tsy hoe vitany hoe ministre ny défense fotsiny fa izy no tompony andraikitra voalohany amin'ny ain'ny mpanjaka firasana ny mpanjaka sy ny tranon'ny mpanjaka sy ny fananan'ny mpanjaka rehetra zany ka rehefa naheno izy amin'ity le hoe i Abnera ity dia nahalala tsara mihitsy fa tsy nametraka ny Abnera ho rahalahy izy fa nametraka ny Abnera ho fahavalo ary rehefa tena jerenao zay zavatra zay dia misy fahamarinany any satria ny rahalahy ndray tapo aminy eny no vonoanyty Abnera ty ary zay natonga anazy miteny manao hoe nahoana ny nalefanao fotsiny Abnera rehefa tonga teto tsy fantatrao nga fa hitsikilo anao nalieny aty hijery zay fivoanao sy ny fidiranao ina moa natonga azy ny teny an'izany satria lehilahy mahatoky izy amin'ilay andraikitra ary sary-piaro tamin'ny olom-ba ositr'Andriamanitra te i Davida zany hoe niampona ny ainy Davida mihitsy izy hoe ny ain'ny firenena ray manontolo ny ainy ty fiangonany ty dia ao amin'ny Davida noho izany niza mikitika ny Davida de tsy maintsy miaro azy tsy maintsy miaro azy nefa moa somary ohatry hoe disopetraka ihany le izy teto satria i Davida ndray tsy nieritreritra an'izay loatra hoe Abnera fahavalo fa alakaletentsika to hoe Davida mpamela heloko fa izy ty izy Joaba ndray teto nandray an'ny Abnera tena ho fahavalo mihitsy de jereo kosa paster amin'ny fo mahitsy hoe raha fahavalonao zany de tonga de hoe tsisy arrangement azo atao fa de tsy maintsy ary noho ny amin'ny Davida no nahatonga ny Joaba namono ny Abnera noho ny fitiavany any Davida no nahatonga azy namono ny Abnera zany hoe fahasarotam-piaro ho an'ilay ray aman-dreny be ara-panahy tao anatin'ilay fanjakana tamin'izany fotoana zany anie paster anisan'ny ataoko hoe marina fa taorianan'io nisy tenen'ny Davida mbola resantsika iny rehefa avy eo fanotelona lefa natsidika teo iny fa ny marina na de taorianan'io azy mbola natanjaka be mihitsy ity Joaba ty nanana ny lanjany manokana mihitsy Joaba ary fantatr'Andriamanitra ihany zay fahasarotam-piarona zay na de hoe tao anatina adisoana azy fantatr'Andriamanitra zay satria tena sary-piaro izy tamin'ny ty Davida ty hitanao zavatra ohatran'izany
no mahatonga ny mpanompon'andriamanitra anankiray hoe be lehibe matsinao rehefa mivavaka ny mpanompon'andriamanitra dia hoe ampiasao a tompo tafioery a tompo ampiasao a ty andeha lavitra be a andeha aingana taio a ambino a enon'andriamanitra ny izany vavaka izany fa ny fanontaniana petraka dia hoe matoko ve anao amin'ilay andraikitra zay nametrahan'andriamanitra anao matoko ve anao amin'io asana zara fanompoana zay ataona omen'andriamanitra anao io amin'izao fotoana izao mitompona la teny soratra masina izay mahatoky amin'ny kely no voatendry ho mpanapaka ny be amina zavatra kely aloha mahatoky ve anao amin'ny zavatra kely zay anao voatendrena ho mpanapaka ny be raha ohatra itsika mpitora fivavahana mahatoky ve anao amin'ilay olona 3 dimapolo ao anatin'ny fiangonana manahoana ny sakafo ara-panahy omenandreo olona ireo manahoana ny fitiavana sy ny fahasarotam-piaronao amin'ireo olon'ireo fanontaniana mipetraka hoentinao aizy reo olon'ireo hoentinao aizy reo olon'ireo tena mizotra ny lalana makany amin'ny fiainana mandrak'izay ve reo olon'ireo ka saro-piaro amin'ireo ny fiainam-panahinao fa raha mahatoky amin'ireo ianao dia afaka ho mpanapaka be anao oriana kely io ny pastera tsy misy asan'andriamanitra mandrosondroso azy zany tsy misy mpanompon'andriamanitra tahin'andriamanitra ho azy fotsiny zany hoe mivavaka eo anao mandoalika eo dia isy iny misy vola amikitapo avy any an-danitra any tonga dia $1 million tsy misy an'izany fa miaingy amin'ilay fahatokiana amin'ilay zavatra kely aloha hoe fa maninona no tahin'andriamanitra zany nahoana no mandroso ny asa fanompoana taony ranona nahoana no mandroso ny orinasan ranona dika zay nisy fahatokiana tao pasteur Alvarez ary zay fahatokiana zay no nijeren'andriamanitra dia mahatonga ny olona anankiray tena hoe lasa tahin'andriamanitra lasa ambinin'andriamanitra lasa miagoavana ary ijero tsara fa efa andriamanitra ny manandratra rehefa andriamanitra ny manandratra dia tsy misy afaka mampietry mihitsy pasteur zay so anisan'ny toe-po anankiray nanana ny joaba zay le hoe fahatokiana zay zatra faharoa dia araka andresako teo zao hoe i joaba dia saro-piaro tamin'ny ray ny ara-panahy io a mba hiresaka kelan'izay a pasteur ny fitahiana raha miresaka tsika zany miresaka atao am-piangonana ny fitahiana dia misy loharano ny fitahiana mikorina ao ampino sy amin'ireo mpanompon'andriamanitra zanakara-panahy rehetra dia misy ray ara-panahy ary ny ray ara-panahy iny no mandray ny vision sy ny mandray an'ilay ositra mivantana avy any amin'andriamanitra dia reo tsara fa ny fitahiana ho an'ny Jakoba sy Isaka dia nidina tao amin'ny Abrahama ny fitahiana tao amin'ny Josefa tao amin'ny tany Egipta ka nahatonga azy ho prime ministre nahatonga ny Mordecai ho lasa prime ministre tany amin'ny bokin'ny Estera nahatonga reto mpanjaka be lehibe tany saintsika reto no Samuel mpaminany dia ny loharano dia avy ao amin'ny i Abrahama nisy loharano daholo zany io rehetrarehetra io zany ka rehefa avy any amin'ny loharano ary jereo fa na dia Ismaela aza Ismaela zanaky ny andevao anankiray atao hoe Agara dia nisy loharano ihany izy io avy any amin'ny Abrahama ary dia jereo tsara fa rehefa niroahany Sara i Agara sy Ismaela dia Andriamanitra mihitsy no niteny amin'ny mahataranaky Abrahama azy amin'ny mahataranaky Abrahama sy Ismaela dia nitsofin'Andriamanitra rano hoe ataoko firenena lehibe izy isy firenena 12 matanjaka be ivoaka avy ao aminy zany ane mahatonga ny firenena arabo matanjaka satria ny loharano dia avy ao amin'ny tsodrano ihany koa zany rehetrarehetra zany dia reo tsara raha mijery anao ny tantara rehetrarehetra dia zao miresaka tsika eto ny tantaran'ny Saoly sy Davida satria ny endanja ny taranaky Saoly teto ny an'ny Esiboseta fa ny anatanjaka be ny any Davida ny rain'ireo ara-panahy mitovy ihany Samuel avy tao Samuel daholo ny ositra ireo za mino fa tsy misy fiangarana mihitsy Samuel raha nanositra an'ireo fa mitovy ihany ny Andriamanitra natsony ary ndeha ataontsika hoe menaka oliva nanosorana tamin'izany fotoana zany dia samy menaka daholo ihany ny vavaka natao mety mitovy fananinna no niendanja ny fanjakan'ny Saoly ary very any amin'ny fahaverezana ny farany niendanjamban'ny inty izy ny taranany dia jereo tsara ny pasteur niendohany io zavatra io ao amin'ny Samuel voalohany toko 17 lasa ny avakiko mihitsy le izy pasteur Alvarez Samuel voalohany toko 17 dia jereo tsara nanaovan'ny tsinotsinona n'le rainy ara-panahy jereo anao tsara eo amin'ny 9 toko 17 ary no nihita ny lehilahy amin'ny Israely fa poritra izy fa ory indrindra ny olona dia nihery tany Anjosy sy tany amin'ny Kiritrala sy tany amin'ny Arambato sy tany amin'ny firenena ary tany amin'ny lavaka famorin-drano izy ary ny Hebreo sasany dia lasa nita ny Jordana nakany amin'ny tany Gada sy Gileada fa Saoly mbola tany Gilgala ihany ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy nefa torokovitra be ihany
ary ny andry afotoana izy araka ny fotoana nataony Samoela fa Samoela tsy mbola tonga tao Gilgala ary ny olona ny elona andao any Saoly ary hoy Saoly ento aty amiko ny fanatitra hodorana sy ny fanatom-pihavanana ka dia nanatitra fanatitra hodorana izy ary efa vita ny nanaterany fanatitra hodorana indro tamin'ny Samoela ary nivoaka hitsena azy Saoly mba hiraba azy dia hoy Samoela inona no nataonao ary hoy Saoly raha hitako fa ny ely ny andahoan'ny olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao ary tafangona tany Mikomasy ny Filistina dia hoy izao idina amin'izao ny Filistina mely ahy tany Gilgala nefa tsy mbola nanao fonana tamin'i Jehovah aho dia say ihany aho ka nanatitra fanatitra hodorana ary hoy Samoela tamin'ny Saoly nanao adaly ianao tsy mitandrina ny didiny Jehovah Andriamanitra izay nandidinanao anio nandidinanao ianao fa raha tsy zany ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely mandrakizay koa izao dia tsy haritra ny fanjakanao Jehovah efa nitady lehilahy azy araka ny fony ary izao no voateran'ny Jehovah mpanapaka ny olo satria tsy nitandrina izay nandidiny Jehovah anao ianao zao tsara pastera tena mialatsiny amin'ity fitenena anankiray ity grave be ny zavatra nitranga teto i Samoela ny mpanao fanompo-pivavahana i Samoela ny manao tsodrano ny zanak'Israely i Samoela ny manao fanatitra hodorana eo anatrehan'Andriamanitra i Samoela ny dada ara-panahy teto ao amin'ny Samoela daholo ny miodina ny lafiny zavatra rehetrarehetra ny pasteur Alvarez zao anefany i Samoela ny nanositra ny Saoly zany hoe ositra avy any amin'ny Saoly ny apita atao amin'ny Samoela nataony ositra avy any amin'ny Samoela ny taony apita atao amin'ny Saoly nataony Saoly tsinotsinony izay ositra zay fa nitrongisy ny Samoela ny raisy ny fanatitra ny fanatitra hodorana ny raisy ny efoda ny raisy ny daolo rehetrarehetra dia ingara indray nanao an'le fisoronana ary nanomboka teo na tonga ny Samoela ny teny manao hoe tsy aharitra ny fanjakanao fa Jehovah efa nitady azy nitady olona araka ny sitrapony isolanao zao tsara pastera rehefa tsy mifanaja dia Andriamanitra mihitsy miady amin'le olona ary zany mazava-dozan'le hoe ndraindray ianao mivavaka ao amina fiangonana anankiray ao amina toerana anankiray na hoe tsy mivavaka ao na tsy fantatra ao akory momba n'le mpanompon'Andriamanitra dia manao tsinotsinona le mpanompon'Andriamanitra ianao fosan'le mpanompon'Andriamanitra aratsinao le mpanompon'Andriamanitra any amin'ny Facebook na any amin'ny réseaux sociaux ataonao tsinotsino izy fosafosainao dia misy indray olona mety hoe sampitora fivavahana dia aratsinao izy iny ambony pilipitra le mpanompon'Andriamanitra nefa raha mbo fantatra hoe Andriamanitra ny antso azy nefa izy no ataonao toroteny sy ataonao tsinotsinona dia mety ahitana raharaha rotaka be zay pastera satria jereo tsara ny zavatra nitranga teto fa Joaba sary-piaro tamin'ny Davida mihitsy satria avy ao amin'ny Davida ilay loharano avy ao amin'ny Davida ilay source ny fandraisena ho an'ny zanak'Israely rehetra ka na dia nitorany Joaba ozo laza le izy dia niaro ihany izy pastera ary zay ny fatany fa marina izay mihitsy ny fahasarotam-piaro tao anatiny hoe olomba ositra ianao dia za tsy maintsy miaro anao tsy manaiky an'izany mihitsy aho hoe fahavalo nitsofoka any aminao zany dia tsy hovonoana fa tena sary-piaro be Joaba tamin'izany fotoana izany ary lalana anankiray ataoko hoe nitahin'Andriamanitra ny taranany ihany io pastera na dia diso teo anatrehan'ny Davida azy izy diso teo anatrehan'ny famirapo satria Davida be famirapo be dia samy nanana ny toepony dia nefa samy nitsaraina araka ny tantarany ihany koa moa zany pastera Alvarez eny pastera maraparana tokotsika dia zavatra nisy moa pastera dia hoe ny aresy tsy nitsahatra ny aresy hatrany ny analemy hatrany amin'ny fitondran'ny izy boseta satria teny amin'ny toko voalohany izy dia efa hoe na mbola teo ary le Abner dia efa nianena le tanjaka le firenena ny Aosa fa vao mainka tsy eo zao i Abner pastera dia ny Aosa ny tenin'Andriamanitra moa dia marina foana hoe ny momba antsika dia be lavitra no momba zao tontolo zao tsy niala tamin'ny Davida mihitsy ny tanan'Andriamanitra pastera ary dia zay no nampandresy azy ary zay no amin'izao azo lazany hoe fiandohan'ny taona faraparan'ny taona izao atao zay tsy elan'ny tanan'Andriamanitra aminao aza mampiditra valavalana ho an'ny Satana aza mampiditra irika ho an'ny Satana ina moa no Satana miditra amin'ny fiainan'ny olona anankiray pastera amin'ny alalan'ny fahotana tandremo sao dia hoe maninona moa raha mba manota kely repandeha pastera amin'ity maninona moa raha mba manao adalana kely repandeha ko izy moa mahita anay eo na hoe izy ny malala tandremo fa amin'ny fotoana ianao manokatra varavarana ho an'ny Satana ho an'ny fahavalonao dia amalemy ianao iaosa ary ho amin'ny fotoana anankiray ianao mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ho amarin'ny tompo aminao hoe be lavitra momba antsika tahiriza tsara amin'ny tena amin'ny fahamasinana amin'ny fahataoran'Andriamanitra na dia malaza aza amin'ny fety amin'izao fotoana zao pastera na dia ohatrany hoe akatokatoko ny fety aza ny olona pastera dia zao mila tazomina hatrany izay fahamasinana zay fa zay no miazona ny tanan'Andriamanitra pastera eto ampamaraparana na ny fiafarana izy teo moa zany pastera Alvarez
dia arak'le tian'ny fanambaranao teo hoe nanozony davita ary ozona ho an'ny joaba mianakavo hoe sy ny taranina hoe tsy elana olona mitsidra na boka na inona avy izy teo maromaro izy teo reny paster boka mamana amin'ny tena lavitsabatra na ny tsy manakanoko hoanina marary mitsika eo amin'ny 1980 moa zany ozona avy amin'ny teny io zany a ila hoe ozona avy amin'ny tena de ro tsara fa ny ozona avy amin'ny manam-pahefana de miteny a ohatra hoe ny dadanao sy mamanao no manozona anao misy fiatraikany io ary zany foana ny hoe raha anorona tokantrano ny tanora de mangatatsodrana avy any amin'ny ray aman-dreninao na tsy pino azy ny ray aman-dreninao mety mpanompo sampy izy mety olona misolo toka be izy hoe sy mihina koa ny tsodrana am'izay mamilava iny fa mandana ihany dia mangata ihany tsodrana de teny ray mbava fotsiny aza paster tahaka zany indrindraindrindra ny hoe zany mahatsara ny hoe rehefa miroso anatina tokantrano nandeha anatra any ampitan-dranomasina na manorona manao fananganana trano anankiray na mividy fiara atsika hoe inona zavatra tsanganao de mety tsy ho ray aman-dreny ara-panahy de io ray aman-dreny ara-panahy io mamotsitra teny ho anao de misy fiatraikany a iny teny iny a pasteur Alvarez ary anisan'ny zavatra ngezabe ihany kio zany afatra ho an'ny ray aman-dreny ara-panahy de hoe tandremo tsara ny teny aloko ny vava ho an'ny mpino satria amin'ny fotoana iainantsika zao pasteur ny nino ty izy ny be ny fiangonana de io mpino ndraindray zany mivezivezy izy io misy fotoana izy makatia ny vahaony oloko de misy fotoana izy makany amin'ny fiangonana zokona de misy fotoana izy makany amin'le zandrany sasany de mivezivezy eo izy akoatran'izay tena mba miorina tsara ao de anaray misy mpanompon'andriamanitra tsy mahazakany izy io de manozona fiangonana verany amin'ny elo reny ao zao reny mba ny lalàny reny tsy ny maro samihafa very any nareo de ozy le olona sasany manao hoe mba mahazoazo aina kely eny zay mba manaraka fotoana any andavanandro fa tsy hoe mifindrany makanesany raha tsy hozonika hatramin'ny io varotra ataonareo de misy mpanompon'andriamanitra de manozona tsy fanao zany paster raha hozoninao io mpino de mety ho vaozona izy fa tadio tsara fa miala elo ny mpino koa nefa nranozonao de manao taingimbozona ho anao zay nanozona ihany keo io zany misy guerre spirituelle ny ambadimbadika rehetrarehetra fa tsy azo atao zany paster zany na tonga an' jesosy namahany izy io nivany jesosy zany io rehefa tonga izy ozy izy manao hoe mivavaho izy fa aza manozona vavaho an'zay manentsika anao fa aza manozona zany tsy ilaina zany manozona satria le ozona mety mipetaka fa any am'le olona itefalle izy fa tandrempo nefany fa io olona vaozona io koa ananala elo aminao de mety apidi ny varavarany lanitra io satria ny baiboly de miteny manao hoe raha eo amin'ny altara ianao ny mahatsiaro fa ny rahalanao manana alahelo aminao izy de tsaronao le izy hoe nanozona an'iny fanzava ho azy fa tsy maintsy manana alahelo izy de mandany ianao le nanozona mihitsy ianao le manozona zany mandana miavana aminy ho vitanao ary ve mazava ho azy fa tsy ho vita paster hoe nanozona olona anankiray anao de anao ndray ny te hiavana aminy tsy vitanao zany fa de mbola tsy mipetaka zany le izy de alao mitandrina any paster Alvarez ka dia atsahatra treo le izy fa toepony joaba toepony davida ary ny tenyny fanaovan'izy mirahala moa zany resantsika teto androany goavana be zay lesitsika androany teto zay ny voninahitra ho an'andriamanitra vavaka ho anareo ny tenanay zany ho anao zany raha tratra n'ity le aretina mitsidra ty na abokana mety hoe manao hémorragie mandeha milamina tokoa ianao ohatra am'izao mitsidra ianao na manana olana ara-pananahana dia misy akony kely any avy any amin'ny joaba io mety le tsy ho joaba arabaky teny fa misy hoe mety hoe fanoerana ray aman-dreny ara-panahy izy io na ray aman-dreny aranofo eto ndray le abokana de mety tena bokany troso ianao bokany tsifosina bokabokany io rehetrarehetra io vavaka ho anao ny tenanay am'izao fotoana zao mba hanafahan'andriamanitra nao anatin'izany na ozy izy mbola zany tenin'andriamanitra manao hoe mamana ozy amin'ny tena na moa zany hoe mamana amin'ny tena zany zany hoe tsisy fitaovana ampiasaina zany ohatra hoe mihinan-kanina ianao zany de ny tena ny nanao hanina tsisy sotro ane zany mazava ho azy manitra velona tsisy nenena mihitsy lavitsabatra ozy na tsy manana ny kohanina zay ny resaka teto le ozona teo de ivavaka tsika am'izao fotoana zao mangata famirapon'andriamanitra ny tompo any amindra fosy anafaka anao amin'ny anaran' jesosy raha eo misotranao amin'ny anaran' jesosy kristy tompo a ny am'izany fampianaran' zany zay inonay fambany tondra fampahirezana siery lehibe ho andretolondreto amin'ny anaran' jesosy za de mangataka famirapo ho an'ireo olona zay manana olana tokoa ara-pananahana
manana olana rabola trosa tsy manana ny koanina tahaka ny taranaka joaba zay nozonin'ny davida dia ianao ani no anafaka sy anasitrana azy a satria jesosy a efa nentinao teo amin'ny azo fijaliana zany ka ataovy tena mba hiverina aminao retoronyreto a anatona anao anakaiky anao a dia ianao ny amafa nitrosan'izy ireo tompo a amafa ny eloko izy ireo ary anasitrana ndretolona zay marary eo amin'ny ilakibo any amin'ny tova rehetra any anatiny any amin'ny anaran' jesosy kristy a mankasitraka anao andriamanitra mitompo any anafaka ndretolona zay sahirana lava amin'ny asa sahirana rabola voaroka lava ny ampiasana tena potika ny fiainany ray manontolo a anangana sy tany izy ireo indray nao tompo amin'ny anara-maherin' jesosy kristy amin'ny anaran' jesosy amin'ny anaran' jesosy amin'ny anaran' jesosy ary reo olona tompo amin'izao faraparan-taonina voalohany taona zao a izay manana toe-po tsy mety mifamela heloka fa marary fo tena hoe ao anatin'ny fony ao dia valifaty otropo ratrapo ianao any anao nasitrana azy satria izay madio am-po nao hitanao andriamanitra amin'ny anaranao jesosy kristy tompo misaotra nera tompo amen amen dia mifarany eo tompoko a ny fandarantsika samoel faharotoko fahatelo izy teo iny a manaraka indray dia toizantsika mandehatra ny antrantsika vitantsika foana io pastera na firytaona dia eto foantsika tsika kotsikivy a satria tenin'andriamanitra filazantsara ny torina eto a aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra hotain'andriamanitra tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesisy ka hatramin'ny apokalipsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotsy ny pasteur randiary malala siertina davidson sy ny pasteur tovina rivo tsy marivona manasantsika rehetra tompoko